Malonany rarama fapany eto amin'ny firenena manana ny ambarany ihany koa ny avy ao anivon'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Namoaka fanambarana ary izy ireo tamin'ity androany fahadimin'ny volana jona ity, fanambarana izay miantefa indrindra amin'ireo vondronkely politika sy ny androm-panjakana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena izany fanambarana izany. Ho an'ny FFKM moa dia nanambara izy ireo fa sarobidy ary tokony tandrovana mandrakariva ny masy ny zava-dehibe ny fihavanana izay nafantarana ny malagasy tafiditra ao anatin'ny 4F izay efa natomboka teny amin'ny dinika ho an'ny fampihavanana teny Ivato moa ny zavatra izay hotakin'ny FFKM ao anatin'ny tanjon'izy ireo dia ny fisian'ny filaminana sy ny fampihavanana marina eto amin'ny firenena tokony hampanjakana izay 4F izay. Raha ny voazavany ity fanambarana ity tsy mbola vita ihany koa raha ny fanazavan'ny FFKM ny asa ho an'ny fampihavanam-pirenena fa mbola ao anatin'ny dinika tanteraka ao amin'izany ireo filoham-piangonana 4 mirahalahy mba hatongavana amin'ny tena fampihavanam-pirenena marina. Manosony izany fanambarana izany moa ny filoham-piangonana 4 mirahalahy tamin'ity androany ity.